dia tonga soa to amin'ny fandarana zany forêt santé aty Canada indray ianao. Ny resahantsika anio zany a dia ny anazava bebe kokoa zany a ny hoe ahoana marina moa zany a ny fitsaboana ny coronavirus ary karazam-pitsaboana inona izany no misy eto ambonin'ny tany. Amelabelatra bebe kokoa zany sika ny momban'io. Fa ny androany moa zany a dia ny filomana atao anaty rano zany a no asehoko anareo. Dia mampiasa tsika zany a ny ravitsara izay atao impolony goutte zany. Dia misy ihany koa zany a ny niaoly ary ny mandrava sarotra zany. Impolony goutte isanisan'ny daholo zany a ireo huile essentielle izay nampiasaiko. Izany hoe ireo huile essentielle ireo zany a dia miady amin'ny virus avokoa zany, anti-inflammatoire, anti-bactérien ary antiviral. Ireo karazana huile essentielle rehetra izay nampiasaiko ireo dia misy ao Madagasikara daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Dia mampiasa ihany koa zany ny sel de mer aty zany dia misy mandrava sarotra sy ravitsara. Ny sel de mer dia manala ihany koa zany ny virus ary dia atao anaty rano mafana zany no misy ahy amin'izao fotoana izao, satria ny filomana amin'ny rano mafana dia sady manala havizanana no manampy ihany koa zany miady amin'ny otrikaretina ny virus zany, ary dia manala ihany koa ny karazana fanaitainana izay mety misy zany amin'ny tenatsika olombelona. Ary dia mampitony tokoa ary manatsara ny fikorianan'ny raha. Izay zany no tena hoe zava-dehibe amin'ny fandroana izany. Ary ny fandroana koa dia fantatsika ihany koa fa misy valeur spirituelle, goavana de goavana ny fandroana zany na ny filomana, satria dia amin'izay hoe sens propre du terme zay hoe madio. Izany hoe sady madio ny tenatsika olombelona zany izy no ara-psikolojika koa zany dia mandio ny saina sy ny fanahy ary miantefa hatrany amin'ny atim-panahy zany. Iny zany ny lafiny hoe amin'ny resaka filomana ao anaty rano mafana izany. Ka efa nazavaiko teto moa zany ny hoe fomba fihevoana amin'ny ravitsara dia afaka ihany koa zany mampiasa ny huile essentielle koa zany mba hanotroranao koa ny tenanao rehefa mandritra ny confinement zany na ny fihevoana ao an-trano, satria ny fanotroranao ny tenanao na mba mifanotrotra ny mpianakavy zany mba ampatanjatanjaka ny vatana, ampatanjatanjaka ny saina, ary dia mampisy ihany koa zany ny hoe karazana
fifankatiavana mipetraka ao amin'ny ankohonana izany satria ity aretiny ity zany dia tsara azava amintsika fa tsy misy hatramin'izao zany ny fanafody manokana izay mandresy an'ity aretiny ity fa dia eo amin'ny fitandrovana zany no zava-dehibe amin'ny izay zavatra rehetra atao. Ny fitsaboana dia tsara ho mariana eto. Ny fitsaboana izay misy eto ambonin'ny tany zany dia anankiroa. Dia ny ataontsika hoe zany hoe médecine de santé na ny médecine préventive na ny médecine de maladie. Ka hoazavazavaiko aminareo eto zany hoe inona marina zany ny dikan'io. Ny médecine de santé na ny médecine préventive zany dia ny fitandrovana amin'ny aretina amin'ny ankapobeny zany eto ambonin'ny tany. Zany hoe mbola tsy tonga ny aretina zany dia efa mitaiza tena zany amin'ny alalan'ny médecine préventive zany ny olombelona mba hananany ny hery fiarovana matanjaka izay hoentiny miady amin'ny karazana valanaretina rehetra izay mety mitranga eto ambonin'ny tany. Io médecine préventive io zany na ny médecine de la santé dia ny fitandrovana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy izay efa naverimberiko teto foana zany tamin'ny fandaharana Jean Forest Santé. Fa ny fiainana ray manontolo izany no ampidirina ao anatin'ny fomba fiainanao ray manontolo io médecine de la santé io. Amin'ny alalan'ny fisakafoanana ara-pahasalamana izay mbola averiko eto ihany, ny fihinanana ny voankazo, ny legioma sy ny trondro ary tsaratsara kokoa zany ny voamaina ary ny henan'akoho. Ireo zany no tsaratsara kokoa hoe atao matetika. Fa ny henan'omby zany dia elanelanina zany ny fihinanana azy indray isaky ny herinandro na indray isaky ny 2 herinandro. Inona ny antony? Dia ny hoe sarotra levonina ny zavatra avy amin'ny henan'omby. Na ny menaka avy amin'ny henan'omby zany na ny henan'omby dia sarotra amin'ny tsinay zany ny mandevina azy. Ary ny menaka avy amin'ny henan'omby dia mety mandeha any amin'ny lalan-drà ary dia mipetaka amin'ny lalan-drà ireny ataontsika hoe plaque d'athéromne ary mety manetsina ny lalan-drà zany ny zavatra zany dia miteraka ny fiakaran'ny tosi-drà, miteraka ihany koa ny diabeta type 2 ary mety miteraka hatramin'ny fahatapahan'ny lalan-drà izany zavatra rehetrarehetra izany. Eo ihany koa zany ny fanetseham-batana. Ny fanetseham-batana dia ilaina amin'ny fanariana ny zavatra malotoloto rehetra izay mety mipetraka ao amin'ny tenatsika. Ka ohatran'ny milina zany ny tenatsika dia mila etsehana foana mba tsy ho arafesina. Zava-dehibe zay zavatra zay. Efa nitany saiko teto daholo ny hoe fomba fanetseham-batana toy ny lamarsy, toy ny natation, ny fandehanana any amin'ny salle de gym, ny gymnastique, ny danse, efa nasehoko teto daholo zany zavatra rehetrarehetra izany.
dia eo ihany koa zany a ny hoe fampitonina ny saina dia ny fanaovana ny méditation, ny respiration, ary dia afaka ihany koa manao fandamina-tsaina ny olona anankiray a amin'ny alalan'ny fivavahana, ary mandiny tena efa nasehoko teto daholo a ny Ho'oponopono amin'ny fomba hawaïana izany a dia ny hoe fikatsana aiza ny olana ary aiza ny vahaolana amin'ny saina tsy miangatra izany, ary dia mandray ny responsabilité amin'ny fiainana rehetrarehetra amin'izay zavatra mitranga, dia izay no ahafahanao miatrika ny fiainana isan'andro. Tsy maintsy feno ireo karazana zany a fitondran-tena telo ireo. Ny fitsaboana ataontsika hoe zany hoe fitsaboana ny aretina, zany hoe médecine de la maladie, dia efa tafiditra ny aretina izany a, efa déclaré zany ny aretina, dia eo zany a ny dokotera no ampiditra ny fanafody izay mety mifanetana amin'ny karazana fiadina amin'ny aretina. Ka eo zany a dia efa somary sarosarotra ny fiadina amin'ny aretina tompoko lahy sy tompoko vavy, ka satria dia eo ny fanafody toy ny antibiotika, eo ny fandidina raha ohatra ka misy zany a ny karazana homamiadana na ohatran'izay zany, dia eo ihany koa ny karazana hoe fanaovana ny oxygène amin'ny fitaovam-pisafona sy ny aspirateur izay entina angalana ny reoka sy ny sisa zany a ao amin'ny tenan'ny olombelona. Efa sarosarotra izy zany a rehefa hoe miditra zany a eo amin'izay ataontsika hoe médecine de la maladie zay. Ka idirako zany a ny ao amin'ny coronavirus. Ny coronavirus zany a dia aoka hazava fa ny zavatra rehetra izay atoroko eto dia médecine de prévention, izany hoe médecine de la santé, mandeha amin'ny fomba natoraly, manaraka ny fomba natoraly amin'ny zavatra izay mety mifanaraka mifanetana amin'ny tenantsika olombelona zany, izay a hoe inona ny zavatra ilain'ny tenantsika olombelona ampandeha ny milina araky ny tokony ho izy. Izay zany a ny fomba natoraly, izany hoe mamolavola an'ilay karazana hery sy tanjaka anticorps ao aminao zany ianao, mba hoentinao miady zany a amin'ny aretina. Aoka hazava zany a izay zavatra rehetrarehetra izay, fa tsy hoe akory izay no itsapo ny aretina coronavirus rehefa tena hoe déclaré zany ny aretina amin'ireo karazana fambara rehetra izay efa nilazaina teto, dia ny hoe miakatra ambony be ny maripana, marary ny andoha, voan'ny sery, mitsorotsorika ny lelo, mikoaka ary mivalana ary mandoha. Raha vao misy zany a izay karazana fambara izay, dia tonga dia manatona aingana dia aingana zany a any amin'ny dokotera ianao, ary indrindraindrindra koa zany a ny hoe rehefa maheno fa sepotra sarotra ny fiainana, mandeha eo no eo zany ianao a any amin'ny dokotera. Izay zany a aoka hazava tsara amintsika rehetrarehetra zany a izay zavatra rehetrarehetra izay, fa
ny fitandrovana zany ireny efa lazaiko eto foana ny amin'ny hoe finanana ny sakafo ara-pahasalamana, ny fihevoana amin'ny ravitsara, ny filomana amin'ny ravitsara, ny fanaovana ny fanatanjahantena, ny fanotorana ny tena ary ny fandaminana ny saina. Ireo zany dia amin'ny période de confinement no anaovanao an'io zavatra rehetrarehetra io zany mba hampatanjatanjaka anao. Asa hoe mazava tsara gamba izay torohevitra anankiroa zay satria samy hafa ny médecine de santé fitaizam-batana sy ny médecine de la maladie. Mbola veriko ihany zay zavatra zay. Ny médecine de la maladie eo ianao zany no milina amin'ireny fitaovana fihetsiketseham-be any amin'ny hôpitaly amin'ny ainao majery hita ohatrin'ny ety ivelan'ireny. Asa hoe mazava tsara gamba ny tiako ho lazaina satria betsaka zany ny hoe hevitra mifamaofao zany hitako eto amin'ny internet dia ny hoe misy mieritreritra fa hoe finonom-poana zany ny fihinanana ny voankazo sy ny sakafo ara-pahasalamana izay atoroko eto. Misy zany ny mieritreritra fa hoe ny huile essentielle finonom-poana daholo reny zavatra rehetrarehetra ireny. Ny fivavahana dia mbola misy ihany koa zany ny milaza fa finonom-poana. Ka izay efa nazavaiko izay hoe miavaka tsara zany ny médecine de prévention sy ny médecine de la maladie. Averomberoko foana izay zavatra zay. Sao dia tsy mazava amintsika. Iverenako zany ny eo amin'ny resaka médecine de la prévention. Io zany no averomberoko eto foana satria io zany aloha no mbola hitako fa zakan'ny tsenan'ny malagasy. Raha ny akamaroan'ny malagasy zany ny sarambabem-bahoaka ny 70% dia izay hoe médecine de prévention izay zany no zakan'ny tsenan'ny rehetrarehetra ny akabeazana. Fa olona vitsivitsy angamba ao Madagasikara no afaka ho any amin'ny hôpitaly manara-penitra. Tsy fantatro hoe misy firy ny aspirateur ao, tsy fantatro na misy firy ny oxygène ao. Fa mampandre fotsiny, mampafantatra antsika vahoaka zany ny tenako ny amin'izay resaka izay. Ny hoe aleo mipetraka ao an-trano zany mba tsy hisy ny karazana contamination na ny fifindran'ny aretina any aminao. Aleo mipetraka ao an-trano, manasa tanana isanandro alohan'ny sakafo ary alohan'ny isokirana orona na amafana maso na isokirana sofina dia tsaratsara ny manasa tanana. Izay antony anasana tanana. Tsara ho marihana fa ireto karazan'olona ireto zany no tena mety hovoan'ny tsy mikoretina zany avy amin'ny coronavirus. Ireto karazan'olona ireto dia ny diabetika, ny asthmatika, ny olona efa zokonjokony zany ary ny olona voan'ny homamiadana ary ny olona izay mpisotro toaka, ny mpifoka sigara ary ny mpifoka zava-mahadomelina. Tsaratsara zany ireo karazan'olona ireo zany dia tsy mivoaka ny trano ary dia manao masika foana mba
tsy idirany tsy mikaretina ny aminy. Aoka zafa tsara izay zavatra rehetrarehetra izay satria ny azon'ireo karazan'olo ireo atao zany dia ny miaro tsy mikaretina tsy hoavy any aminy. Zava-dehibe zay. Hoy ianao zany hoe za tena tsy tafiditra ao anatin'izay olona rehetrarehetra zay fa zaho mitandrina tsara ny sakafo, izaho tsy mifoka sigara, izaho tsy misotro toaka. Aza mbola mandihy aloha, aza mbola mampadihy soka satria tsy misy mahalalako ny tsirairay ny hoe atraiza ny atanjaky ny hery fiarovanao aminy na ny atokarao aminy, tsisy mahalala an'izay. Ka ny antivirus efa tafiditra ao aminao ihany zany ka mamely anao, mamparary anao de izay ihany no porofo fa tsy matanjaka zany ny antikoro ao aminao. Feiny zany dia mila mitandrina daholo zany ny olona rehetra rehetra ary dia ajao ilay confinement, ny fioboana ao an-trano mba tsy apisy zany ny karazana fifaneraserana. Roa zany ny zavatra izay tokony hovidinao na ny ainao zany na ny vola. Mila mifidy ianao zany amin'izao vanim-potoana izao. Inona ny priorité-nao? Mila mazava tsara zay zavatra rehetrarehetra izay. Efa nolazaiko teto zany ny hoe andraikitra tokony raisy ny fitondram-panjakana manoloana ny vahoaka izay sahirana. Efa nomeko sosokevitra teto ny hoe tokony hotadiavana toerana manokana ireo olona rehetra tsy manan-kialofan'ireo, ary ny marefo ara-pivelomana dia tadiavina izay anomezana aminazy gratuitement isan'andro, ary dia mampiasa ny masika raha tokony ho izy zany ny olona rehetra. Fa rehefa hoe tsy misy angamba moa zany, inona no azo atao? Fa dia tsaratsara kokoa angamba ny mamboatra, ary ny fanjakana no tokony ijery an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ny ao amin'ny fizarana ny masika amin'ny vahoaka. Eo ihany koa ny fampiasana ny gants satria ny tanana mandray etsy sy aroa zany dia mety ihany koa zany hoe mahatonga ny fifindran'ny aretina. Fa tadidio fa ny gants dia mbola mila ihany koa sasana ny tanana rehefa manala ny gants. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia entiko fotsiny itenenana amintsika ny amin'ny hoe raha ny ao Madagasikara zany aloha dia ny eo amin'ny fitandrovana zany no mila atao matanjatanjaka kokoa zany. Eo ny fitenenana ny amin'ny hoe finonompoana. Tandremo fa isika mantsy dia mailaka ny vavantsika malagasy amin'ny fanakianana. Ny mampiavaka ny ety amin'ny tany vavaika, rehefa itenenanao zavatra izy de verifiena any anaty internet daholo ny zavatra zay teneninao. Izy zany tsy tonga dia manakiana anao fa verifieny daholo ny zavatra rehetra. Raha miteny anao hoe ny citron dia ohatraohatran'izao ny fiasany dia miady amin'ny microbe, manatsara vavony, manatsara ny fikorianan'ny rà, be de be ny zavatra ilana ny citron. Izy tsy manakiana anao hoe inona koa izany, fa jereny any amin'ny internet daholo ny zavatra zay teneninao eo. Izay no mampiavaka antsika malagasy. Ny sakamalao
efa nanaovako émission teto daholo zany rehetrarehetra zany, ny tongolo lay, ny tongolo gros oignon, ny vinaigre de cidre, efa nanaovako émission teto daholo. Ny girofle dia azo ampiasaina tsara de tsara mihitsy na de atao arao hoe mitsakotsako matetika zany ny clou de girofle enao zany mandritra ny hoe fiarovanao tena zany satria misy otrikaretina be de be anti-inflammatoire, antibactérien, antiviral koa ny girofle. Ka afaka ihany koa hoe rehefa miborosy nify ianao dia asianao huile essentielle kely ny girofle dia amin'iny ianao zany no miborosy nify. Azo atao daholo zany zavatra rehetrarehetra izany mba hiaro ny aty vava. Ka aoka re raha ohatra ianao ka hoe mba te hanoro-hevitra zany ny havanao, mba tsy hanakina zany amin'ireny karazan-javatra izay atoro eto ireny, satria dia ireny no zavatra izay atoroko ny olona izay mitsabo-tena ao amin'ny klinikako, izay hoe médecine de santé izay. Fa izaho zany tsy miditra ao anatin'ny médecine de la maladie. Rehefa déclaré ny maladie dia any an-hôpitaly. Kanefa moa zany tsy mandrara ny olona izay mifanarahako maso ny olona izay ao amin'ny klinikako zany, olona efa voan'ny homamiadana, misy efa 5 taona izy no nitsabo-tena tato amiko, mbola velona ary dia manao ny karazana fitiliana isaky ny 6 mois izy hoe niverina ve sa tsy niverina ny homamiadana. Maromaro izy ato no mitsabo-tena amiko ato amiko amin'ny maladie izay ataontsika hoe aretina efa grave dia grave, dia manao médecine en parallèle izy sady manara-maso any amin'ny dokotera no manao fitsaboana ato amiko, ary dia ireny plante médicinale any Madagasikara ireny efa 80 taona no nitondrako ny klinikako, nitsaboko ny Canadianina. Ka aoka re isika tsy hifandrabirapy ny amin'ny hoe ny olona aty ivelany ara, ny aty amin'ny mpanan-karena mbola maty, ka inona zany akondronao zany, inona zany voasary makiranao zany, inona zany tongolo gasy zany. Aoka re, aoka fa efa avotraina no ataontsika amin'izao fotoana izao, ka tsy tokony isy zany ny karazana doty na fiahiahina amin'ny information rehetra izay apetrako eto, fa information efa natao étude sy recherche daholy ny zavatra rehetra izay atoroko eto, ary ny référence izay tokony aleanao. Tsy ity YouTube aty ny fidiram-bolako fa dia fanomezana, fanampiana, fanoloran-tanana, ka dia asakasakao raha ohatra ka mbola any amin'ny zavatra hafa katsaka tsaramaso voanjobory no aleanao, na ny référence tena tokony ny arahanao, satria ny référence izay apetrako eto dia référence na ny Canadianina ty dia manaraka ny zavatra izay teneniko, betsaka ny marariko satria izaho zany efa tsy miasa intsony amin'ny klinikako mandritra ny période de confinement, fa mbola miantso ahy ny marariko, manontany toro-hevitra inona sy inona daholo ny zavatra tokony ataony, dia teneniko fotsiny izy hoe makanesa ao amin'ny YouTube fa ao daholo ny misy ny fanazavana rehetra rehetra. Momba ny fivavahana, misy koa zany mandrabirapy fa finonom-poana ny fivavahana amin'izao fotoana izao, dia azavaiko zany
ny ma tsy finonompo anazy satria ao anatin'ilay cadreny hoe fiadivana amin'ny stress ny fivavahana. Any Madagasikara tsy misy ny psychothérapie, tsy misy ny psychologue. Hoaiza zany reo olo reo, iza ny mba norohevitra azy? Nefa ny filaminantsaina ilaina. Ny tena kokory tsy miditra amin'ny hoe resaka politika kanefa tsy maintsy miditra satria miankina amin'izay zavatra rehetrarehetra izay koa ny ampitony ny sain'ny vahoaka satria zavapoana ny zavatra izay teneniko eto. Raha ohatra ka tsy milamin-tsaina ny vahoaka fa mbola itebiteby amin'ny hoanina efa naverimberiko teto foana zany ny amin'ny hoe mila dinihana amin'ny atsipiriany mihitsy ny fiainan-drakoto sy rabe hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra amin'izao fotoana izao. Mifoaza ny mpandinika rehetrarehetra, ny governemanta tsy vitanareo reny io zavatra io, mangala selula manokana mihitsy, groupen'olona manokana andinika ny resaka sosialy, andinika ny resaka financement, andinika ny resaka fampitoniana ny sain'io vahoaka io, ary andinika ny ordre izay tokony homena azy satria zava-dehibe zany ny fanajana an'io confinement io mba tsy hiparitahan ny aretina. Ary manomboka eto niady mafy amin'ity coronavirus ity, na ny any Madagasikara, na ny eran-tany, na ny aty amin'ny tany mandroso. Manomboka eo niady mafy fa tsy araky ny lazaina kory hoe raha resitsika ao anatin'ny 14 andro io dia efa hiteteka atsika. Tandremo fa satria misoko manginy io zavatra io, tsy misy zavatra mbola fantatra ary natao ara hoe ny tsy misy ny voka ohatra rarina mafy dia mafy zany ny zavatra zany kanefa tsy dia inoky loatra. Raha ohatra ka tao tsisy ny voka aza-mbola midedaka aloha fa satria tsy fantatra zay zavatra mangina, misoko mangina any abadibadika any. Ary ny fampidirana olona izany any amin'ny aéroport zany aloha dia eritreretiko fa tsy tokony atao itsony mihitsy satria izay ke ny erreur nataon'ny Emmanuel Macron, ny hoe mbola napiditra foana satria hoe ny ekonomia tsy maintsy mandeha, dia io faty mikararana ny ao Frantsa. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia itenenako fotsiny amintsika rehetra hoe